Atolotra ny Radio Plus anareo mandritra ity herinandro ity, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe SEDRA. Tantara nosoratan'ny aloka tefison. Nayanonao ny feoan'ny sitraka lovarilala, Ramsedatanta, Rindra Rajaofera, Ajarandry, niaraka tamin'ny Priskara Kotormanana sy Ravaka Anjaniony. Tompona andraikitra sy mpanatotosa, Ajarandry. Andro Fahaefatra. Petrapetrahanao madama Rasera. Misaotra tompoko. Tsy inona koa no nampetsokanao fa zao rehefa nandinika sy nieritreritra lalina dia omeko toerana hafa ianao. Zany? Fa tsy mendrika anao mihitsy angamba ilay mamafa trano sy manadio ka. Dia inona ilay izy tompoko? Asa siana tompotopoko izany tsony moa atsoa fotsiny hoe Ramse dia vita manahirana be zaniko. Fa inona aloha zany le asa tianao ataoko mety aminao ary ve raha ho ampidiriko isan'ny sekreterako manokana ianao Dia atao ahoana le mademoiselle efa sekreteranao ao? Manampy azy fotsiny anao ka. Sao dia mba manahirana re tompoko. Tsisy zava-pantatro neny amin'izany Aza matahotra ianao fa ho asaiko ampianary le namanao tsara ianao ka. Fa mazoto ve aloha ianao Mazoto ve moa tsy azoto fa miankina aminao ihany raha izay ny hitanao fa metimety kokoa amiko. Fa raha mba mety kosa dia mba mila manova fitafy kely ianao Reto misy voly reto meko anao dia mba ampiasainao karakaranao ny tenanao. Tsy azoko. Fa fitafy ohatrany ahoana zany? Zay mba manendrika kokoa anao dia mba mandehana amin'ireny toerana fikarakarana vatana sy voly ireny Minao mantsy fa ampy ho anaovanao an'izany reto vola omeko anao reto. Ka zany tsy afaka manao fitafy manetatra lehilahy sao dia ohatr' izany ny ilanao Tsy sitrak'Andriamanitra izany sady fahotana eo amin'ny masony. Tsy hoe izany loatra fa mba manao metimety fotsiny re Mila mahay mandresy lahatra client ianao satria fa nerasera amin'ny olona maro manamy maizy azy manomboko izao. Mino fa azonao tsara angamba ny tiako ambara Eny tompoko, azoko tsara ka. Dia mba oka izay le topoka. Kapokapohana ny sandroko no mpanjeny malefaka amin'ny masoko. Eny ary raha izay ny fangatahanao. Atsoiko hoe Ramse zany ianao manomboko izao. Mba zay moka. Ary andao ary zatsy izy raha andeha hody aleo fa ateriko amin'ny fiara ianao. Ankosy aleo andeha busy. Andeha hivoaka mihitsy anie izay dia mba miaraka amiko ianao tsy maninona. Apetraka eo akaikinareo eo ianao fa lalako ihany mantsiniko. Mbola tsy malemy ihany fela tsaramaso fa za tena ohatry ny efa noana be. Efa akaiky tokony efa ho asiana saosy amin'izay izy ty. Avety indrianao azy. Vetivety ary tiara tena efa miporetaka be mihitsy. Ndrasy fa ataoko ary Tena variana ny tsipina akory tetiko ako. Asa dadandray moa izany ty nisolo toerana ny asan'ny eny atao tranoko. Kodiara tsarety marina ny fiainana. Atao ahoana fa tsy fidinao antsika anie izao ry saloy Fa maninona ny afa raha mitady azy dady mitady andry fa mbola tsy nahita. Sarotra anie ny asa amin'izao fotoana izao ry kiala kely ty Marina aloha izany tenen'ny dady izany Tsy moramora tokoa ny fitadiavana asa satria vitsy ny orinasa eto Madagasikara. Misy olona mandondony izany fa mba jereo kely. Ary tena mety paster izany fa nilazan-dalo izy. Pastera? Ino mataitra ny dada amin'izany? Mpandrosoera izy paster, manahoana ianao? Tonga soa aty aminay? Manahoana ry? Ato daholo very zareo?
Neny zao tsy ato fa miasa izy fa zazy dadareriny ato. Tsy maninona fa tonga araka le resaka mifanaovantsika mianaka tamin'ny farany iny. Mbola namango marary koa mantsy zay io dia tonga dia mba nandalo. Manahoana pastera? Monsieur Rabary, ela manahoana nareo aty? Tena fa ela tokoa fa nisy nanahirana kely zay. Iezaka ihany amin'ny manaraka. Zany ve? Tonga mba hitondra mbavaka ny tokantranonareo sady mba mamango koa. Ny tompoko misaotra betsaka amin'ny fandalovany. Hijery tenin'Andriamanitra aloha tsika hanomboana azy. Eny pastera. Zay angamba lory izy mianaka fa andeha kely ny afatro farany dia hoe tongava mivavaka Andriamanitra tsy mba manary ny ondriny izany. Ampitao amin'ny ramatora serany ny fandalovako fa tsy satrako moa iziko. Misaotra betsaka tamin'ny fandalovanao pastera. Eo fa tena ezaka izay dia ho avy amin'ny lato zao. Eny ary dia miandranareo foana ny fiangonana. Za moa tsy maintsy tonga foana pastera. Efa masaka tokoa ny sakafo fa karakara ry saloy. Misakafo aloha vao mandeha pastera. Efa tara lera be koa za io mantsy. Mazotolo nareo angamba fa zalo mety saharitra. Aleo zokony ao aoriana indray. Aleo mba miara-misakafo kosa. Efa diso lera azy zay tiako. Mbola izy ty misy ny trano fonenanareo raha tsy sakafo akory ianao. Mandana ange karakara aingana ny sakafo ry saloy. Vetivety ary. Falasay zary dada mity ny trano nefa tsy mametraka lakile akory. Dia tsy maintsy iandry izay fotoana tonga hafa izany na amin'ny firiko. Loranga mahakalokaloka eto fa tsy ne ve ty miditra amin'ny vavahady sa tena izy mihitsy. Ary to lasa niova be. Niny? Ahoana rety? Fa ina nataondry eto? Manina raha sokafana ny trano dia miditra e. Ka tsy ao dada nefa tsy nametraka lakile dia voatery miandry eto aloko. Fa lasaiza hono? Tsy haiko. Mety ny antsihana loaka angamba. Saika ho ampitondraina tamin'ny atoandro teo nefa tsy tratrako. Fa ahoana aloha izao ry neny Fa misy ina aloha ny dinidiniandry ohatran'izao e. Ka ohatrany hoe lasa niova be izany neny. Lasa tanora kely. Mety gaga be angamba izao dada raha mahita an'izao Mba nisy vola kely nomeny patron aky dia nanamboatra vatana. Tsy izany mantsy fa nafindra ny asa hafa. Iny ary dada va tonga. Jereo nefa mety tsy fantany angamba hoe vadiny ihany ty manoloana ty Ny vadinao ihany re ty ry dada. To gaga be ianao. Ahoana moa ny tsy alalako azy? Io sa mahita sao tsy fantatra hoe sy fa niova beko. Fa ahoana tokoa aloha zao Sakafo rety ivaravarany ity dia ndao any an-trano miresaka Lozantsika eto tokotany eto fotsiny. Raha volana sy tapan'zaady izay ny rahako ny asa tamin'ny ratremo. Tsapako manana fijery hafa tanteraka izany izy. Toa misy zavatra tiany ampita amiko fa tsy azoko an-tsaina hoe inona ary. Dia sanatria ve manana fitsiriritana izy Jereka efa manara-maso foana izy Tena mbola manja foana ranga madamo Rasiraka. Tamberina avokoa ny lasa amin'izao endriny izao. Vao maika miretareta aminy foko. Inona ary nataoko mba hanakakezako azy kokoa aoka fa hitako ny hevitra. Madamo Rasira. Ahoana izay ramose? Afaka miserana aty ve ianao? Apetrao aloha ny asa Zao Madamo Rasira. Nisy email voaraiko ato milaza fa misy asa maika mila vitaina ny Tomasina. Tsy
Za matsy fa mbola misy tranombarotra lehibe atsika any. Arak'izany dia safidinao mba ho namako any. Mino aho fa tsy andao an'izany ianao e. Tena tampoka be izany Ramose. Fa eny efa miresaka amin'ny ao an-trano aho dia hita eo. Faharoviana moa izany no mandeha? Raha pitso maraina sika no manaingaka. Dia verina amin'ny alatsinainy na talata arakaraka ny asany. Dia lasa miasa weekend indray izany tsika. Eny e, fa mba manararotra mitsangatsangana koa nge-tsika e. Ilaina amin'ny fiainana ny izany e. Sa ahoana ozy ianao? Tsy mbola fotoana fitsangatsanganana izao Ramose. Raha asa dia andeha fa raha fitsangatsanganana araka ny teninao kosa dia tsy mazoto loatra. Tena misy aloha le asa e. Fa na izany aza hoa manararotra amin'ny fitsangatsanganana antsika. Izay zaniko. Fa efa tonga ihany koa tia ny ora firavana dia ateriko mody ianao dia mba manana fotoana tsara iomanana. Fa saika diniko, reto misy vola. Raiso mba apetraka ao ho atao sakafondreo vady aman-janako ao. Fa izy daholo ve reto? Toa efa mihoatra ny karama raisiko anie reto monsieur Ratremy. Tsy karamako rin ka. Fa fanomezana efa ty amiko fotsiny. Mba hanampianao ny tokantranonao e. Misaotra betsaka Ramose. Tena manampy ato koa aloha ty e. Ho ataoko foa izany satria oka ihany aloha. Satria inona ny toy an'izany? Satria mahafa-po any asanao. Zaho aloha efa tena miezaka manao izay afa-po mihitsy amin'ny asako e. Marina zaly. Ary ndao amin'izay tsika andeha. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe SEDRA. Tantara nosoratan'ny aloka tefson. Nahenonao ny feoan'ny sitraka lovarilala, Ramsedatanta, Rindra Rajaofera, Ajarandry, niaraka tamin'ny Priskara Kotormanana sy Ravaka Anjaniony. Tompona andraikitra sy mpanatotosa, Ajarandry. Mbola itoy.